Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Nampafantatra ny solitena maritry ny sampandrarahan'ny firenena mikambana miay ny ankizy na ny UNICEF fa hisy ny fanohanana arabola na transfert financier ho an'ireo asa miandry ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy amin'ny ady atao ho an'ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara, indrindra ny any Atsimon'ny Nosy. Ny faranandro any ny Ultra Trail des Eaux Plateaux 2022 i avitronena Jano no nahavitany fiepitona tsara indrindra. 7 ora sy 5 minitra no nanaovan'ny 420 kilometatra miainga tao Marovezo hatreny Ambatobe. Ny topo andiany 17 izay nahitana ny fandraisana anjaran'ny ekipan'ny Cool TV FM. Maresaka iraisam-pirenena nankalaza ny 17 taona ny fandresen'ny mpiaradia tamin'ny Allemagne nazi androany 8 Mey i Emmanuel Macron tao Paris. Fankalazana izay tsy toy ny tamin'ny taona lasa na mbola mamaivay aza ny ady ao Ukraine amin'izao. Araho avy hatrany ary ny andindinindreo. Manatra ny araba tombo kilasy tombovavy tonga sondra eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV amin'izao ariva izao ka manasanao hatry hanaraka izany hatramin'ny farany. Nampafantatra ny solitena maharitra ny sampandrarany firenena mikambana miany ankizy na ny UNICEF fa hisy ny fanohanana arabola na ny transfert financier ho an'ireo asa miandry eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara, indrindra any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Fanadihadinika eto Andriatsilavo. Nanomboka tamin'ny 90 taona lasa ny fiovan'ny toetrandro ary niseho tamin'ny fiakaran'ny maripanan'ny ranomasina, ny rivotra sy ny tany. Antony voalohany mahatonga izany ny fanapariahana ireo entona mangeja hafanana, vokatry ny fanamboarana arina fandrehatra ary ny famokarana lasantsy sy gazy. Miseho amin'ny alalan'ny tondradrano, rivo-doza, haintany, ny rika mahery vaika ary ny fiakaran'ny maripana ny loza voajanahary ateraky ny fiovan'ny toetrandro. Ary efa niaina ny akamaroany ireo sika eto Madagasikara tao anatin'ny taona maro ny fanesy. Ohatra amin'izany ny haintany any Atsimon'ny Nosy, ny tondradrano teto Antananarivo renivohitra, ny rivo-doza maro ny fanesy farany teo izay niteraka fahavoazana maro teto amintsika. Manoloana ny ady atao amin'ny fiovan'ny toetrandro io, nampafantatra ny solitena maharitra ny sampandrarahan'ny firenena mikambana miany ankizy na ny UNICEF fa hisy ny fanohanana arabola na ny transfert financier ho an'ireo asa miandry ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy amin'ny ady atao an'ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara. Fanohanana arabola izay iompana amina sehatra 3 lehibe. Voalohany izay rehetra mahakasika ny diplomasia maitso, faharoa ny mahakasika ny toe-karena maitso, fahatelo mahakasika ny fanabeazana ara-tontolo iainana amin'ireo teboka ireo, ny tohana arabola izay efa miroso ny fametrahana azy eo amin'ny UNICEF sy ny ministeran'ny tontolo iainana no handraisana anjara amin'ny fanomanana ho avy mamiratra ho an'ireo ankizy malagasy. Hojerena manokana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny UNICEF io ny tranga haintany any Atsimon'ny Nosy. Fatatsika ny zava-miseho any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy iny tena hiara ny fiovaovan'ny toetrandro tokoa ny mponina ny ankizy sy ny sisa sy ny sisa ary izay indrindra moa nahatonga ny andriamatoa monsieur le représentant ny teny hoe hisy ny transfert financier izay ho atao miaraka amin'ny avy any amin'ny UNICEF makatỳ amin'ny ministeran'ny tontolo iainana izay efa nisy izy io amin'ireo ministera maro samihafa fa izay indrindra no amafisina androany mba ahafahantsika eto anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana tena mametraka paikady ahafahana miady tokoa amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ary manampy ihany koa ireo mponina izay tena hiara ny fiovaovan'ny toetrandro io any Atsimon'ny Nosy indrindra. Sakana amin'ny fampandrosoana ho an'ny akamaroan'ny firenena ny voka-dratsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro. Antony mahatonga ny fametrahana ireo fepetra isan-karazany eo amin'ny fiainana andavanandro. Anatin'izany, ny tokony hisorohana sy hanatevenana hatrany ny fambolekazo, ny fikajiana ny tontolo iainana, ny firosoana amin'ny fampiasana angovo azo avaozona sy ny maro hafa.
Anatsara ny famokarana angofo amin'ireo firenena mikambana eo anivon'ny SADC isy ny tohana sy ny fampiasam-bola ho tanterainy ity havondrona ity. Ankoatra ny angofo jerena ihany koa fa ny fampitomboana ny vokatra eo amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana ireo noho ny vohitra nandritra ny fivoriana ampitaindavitra ny arahan'ny mpikambana eo anivon'ny governemanta sy ny epitarika eo anivon'ny SADC. Fanadiadiny Onasena. Nitanterana tamin'ny fiafaran'ity herinandro ity ny dialogue NEXUSOF ny arahany mpitarika eo anivon'ny SADC sy ny mpikambana eo anivon'ny governemanta izay nahitana ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministry ny angofo sy ny akoranafo ary ny ministry ny rano. Fotoana izay nianon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny SADC sy ny mpamatsy vola ny programa-panjakana amin'ireo sehatra telo ireo. Zava-dehibe amin'izy aloha zany dia efa manaiky antsika ny SADC matoa misy zavatra sahala amin'izao dia zao zany tsika vapina misitraka an'le hoe aitsika membre ny SADC indraindray mantsy tsika membre fahatany fotsiny fa tsy fantatritsika kory ohatrany ahoana ny tokony atao, inona ny tokony iainana ao anatin'izy sujet anankiray dia misitraka ny sujet anankiray io ministère mihoatra ny anankiray eto zany dia misitraka n'le zavatra ho atao ny ministère ny agriculture, ministère ny rano ary ministère ny énergie. Mbola ito io satria mbola tokony tafiditra ao ihany koa ny environnement. Ay tsy ny volany tsy misy. Ay tsy ny volany tsy misy fa isika ny tsy mahay mitady an'le vola dia eto ry zareo bailleur indray no tonga manantona antsika hoe aiza inona ny zavatra tianareo atao efa masaka ve azo loarana sa iarahana masahana aloha izany rehetra zany. Ankoatra ny tohana arabola, isy teknisianina avy amin'ny NEXUSOF ho tonga eto Madagasikara ka sehatra telo no dinihina mandritra izany ny fampitomboana ny famokarana sakafo, ny fanafainganana ny fampiasana ny ankovaozavaozana ary ny fitantarana ny rano. Isy ny fivoriana fahatelo na ny phase 3 amaritana ny famatsim-bola ho azon'ny Madagasikara avy amin'ny SADC sy ireo mpiara-mombonantoka amin'ity NEXUSOF ity izay tokony ho tanterahana amin'ity taona ity. Lafim-baovao hafa kosa indray tamin'ny fitiliana miisa 520 sy 704 miisa 720 ireo tranga vaovao voamarina fatratra ny Covid-19 teto Madagasikara ny faha-30 aprily hatramin'ny faha-enina ny volana May 2022 sy 2022 teo miisa 5 ireo marary mafy na ny forme grave ary miisa 2 ireo namoniany mitotaly 20 ankehitriny ireo marary manaraka fitsaboana manerana ny nosika eto amin'ny faritra Analamanga ny maro amin'izany. Hafa kosa indray maro ny fitaranana voaray mahakasika ny refy ho an'ireo kandida hiroso ho mpianatra zandary andiany fa 7-70 tsy ny avy any amin'ny dokotera akory no marina hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny zandarmeria mahakasika ny refy ary mandainga sy mpisoloky avokoa ireo milaza fa mahatafiditra olona iray ho mpianatra zandary any Ambositra. Fanadiatina. Maro ny fitarainana voaray avy amin'ireo mikarakara ny antota taratasy hiditra ho mpianatra ho zandary andiany fa 7-70 amin'ny ankapobeny. Maro-pahaizana baccalauréat no mihoatra na mitovy lenta amin'izany. Lehilahy 20 hatramin'ny 30 taona, mahery ny 2 metatra sy 20 na vehivavy 20 hatramin'ny 20 taona, mahery ny 2 metatra sy 13 ary miaramila 20 hatramin'ny 430 taona no afaka mandray anjara amin'izany. Maro ireo nahazo taratasy avy amin'ny mpitsabo mahafeno ny alavana tahakina saingy lavy ny tompoparitra ny zandary ny antota taratasy. Rehefa tonga any amin'ny tompoparitra ny zandarmeria dia tsy raisiny ao amin'ny tompoparitra le antota taratasy mpifananana satria any amin'ny tompoparitra tsirairay dia efa nomena baiko fa tsy mandray antota taratasy mpifananan'olona tsy mahafeno fepetra ninanina amin'ny alavana io. Ka na miteny zany ny dokotera hoe mihoatra n'le alavana tahakina ny ao anatin'ny taratasy rehefa mandrefy ny eny amin'ny tompoparitra fa latsaka n'le alavana ianao dia tsy afaka mandray ny taratasy ny any amin'ny tompoparitra. Raha manana fanamarihana ianao mikasika an'izany dia afaka mametraka taratasy fitoriana mivantana na ao amin'le tompoparitra na amin'ny vondro tompoparitra amin'ny compagnie de gendarmerie na mivantana aty amin'ny tombora tsy mandrava ao amin'ny direction de gestion personnelle mametraka an'izay fitoriana zay. Ho fiarovana ireo mpifaninana no anton'izany raha ny fanazavana hatrany. Mbola maro ny fanamarihana tsy maintsy atao eo amin'ny fotoana anaovana fanadinana sy ny fotoana andraisana azy any an-tsekoly. Nanamafy ihany koa ny eo anivon'ny zandary fa maro ireo mpisandoka maka vola amin'ireo mpifaninana ka milaza ho matafiditra ho mpianatra ho zandary. Ireny olona ireny dia pisoloky. Averina fa pisoloky satria miandry ny vola avy any an-tanan'olona nefa tsy misy idirana izay resaka vola
ny fampidirana mpianatra ho zandary, ny fahaizanao mahatonga anao tafiditra araky ny toromarika rehetra isan'ny ambaratonga, ka raha sanatry misy ireo pisoloky dia manamafy entanina ny olona zay mahafantatra azy ireny mba hitory ary ampafantatra mihitsy moa zany mitondra ny anaran'ireny olona reny aty amin'ny fiadidinana ny fibaikona ny gendarmeria mba hanesorana an'ireny olona reny zany any amin'ny fiarahamonina any satria ireny any no fototry ny resaka atao hoe fanadalana, natao hoe fanelingelenana iray olona zay hiatrika ny fanadinana ampatonina. Ny fahatelo ny volana May ho avy izao amin'ny 5:00 tsy ahivina no fotoana farany andraisana ireo antota taratasy, andraisana ireo mpifaninana rehetra eny anivon'ny tompoparitra ny gendarmerie tsirairay avy raha tokany sokatra ny 13 Martsa 2024 lasa teo izany. Amaranantsika ny tapany voalohany amin'ity fampahalalam-baovao ity, ny fampiroboroboana ny sehatry ny asa sy ny fanomezana vahana ny tanora no ampandroso ny firenena, toa tsy mahatsiaro manana andraikitra amin'ny fampivoarana ny firenena ny tanora ka mila ny fifanampian'ny rehetra hoy ny mpikambana amin'ny sehatra amin'ny fampiofanana tanora eto amintsika. Fanampanazavana ary. Tsy maharisika andraikitra ny tanora amin'izao raha ny hitan'ireo fikambanana amin'ny sehatra amin'ny fampiofanana ny tanora. Ny tsy fisian'ny asa no olana voalohany amin'ny ireo tanora amin'izao. Raha hita aloha somary malaindaina ny tanora amin'ny resaka fandraisana andraikitra. Eo amin'izay resaka fampananana asa izay mihitsy ny hitantsika hoe olana mahatonga ny tanora lasa ohatrany hoe kamokamo tsy dia mahatsapa tena ho tompona andraikitra intsony satria ohatrany very fanantenana ihany ny akamaroany ny tanora eto amin'ny firenena. Izay anaovantsika antsoavo amin'ny fitondrana fohibe hoe mba jereo ny tanora satria maro ny tanora eto amintsika mahavita fianarana fa tsy manana asa dia lasa mipetraka eo amin'ilay toerana foana zany ny tanora hoe tanora tompo-toerana fa tsy tompona andraikitra. Mifameno ny fampianarana sy ny fananana asa ho fampivoarana ny firenena. Samy tompona andraikitra ihany koa ny fikambanana maro amin'ny fampiroboroboana ny tanora. Dia hitantsika hoe mifameno samy misy eto amin'ity firenena ity. Ny fanabeazana tsy ampy, ny fampananana asa no ataontsika ihany koa hoe tena tsy misy mihitsy. Izany hoe tokony manana ezaka zany ny fikambanana tsirairay avy na ny manao politika na ny tsy manao politika. Nizaniza zany no olona mahatsapa-tena fa mihidina ny fampandrosoana eto amin'ity firenena ity dia tokony fanome tanana, tsy mipetraka ao amin'ilay toerana manome tsiny na ilay toerana manenjika be fahatany fa tokony hifanolo tanana ho amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Samy tokony ho tompona andraikitra amin'ny fikolokoloana ny tanora eo anivon'ny fiarahamonina. Manana anjara andraikitra lehibe amin'ny fampivoarana ny firenena ary manana andraikitra lehibe amin'ny fampivoarana ny tanora ny fikambanana maro samihafa amin'ny fahaenitaona ny fikambanana namana, anamafy ny fanabeazana ny tanora ho tompona andraikitra eo anivon'ny firenena ireo tanora mpikambana ao aminy. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao hisentokely-tsika ao anatin'ny ireto dokavatra ireto arahoary. Nouveau, découvrez l'univers du très haut débit avec la fibre Family Betelma. La fibre à prix léger, chez vous, à seulement 149 000 arrières par mois, jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leurs couches en même temps. Avec la couche culotte molle fixe, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses.
C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Tafaverina indray eto amin'ny fampahalalam-baovao isika araka ny voalaza teny amin'ny lohateny-baovao teny am-piandohana mifarana androany ny ultra trail des eaux plateaux 2022 i avitry ny aina Janofanofa nahavita ny fimpitona tsara indrindra 40 ora sy 5 minitra no nahavita ny 420 kilometatra ny ainga tany Marozevo atrevo Ambatobe ny UTOP andiany fahatelo 10 izay nahitana ny fandraisana anjara ny ekipa ny Cool TV FM atraoatra amin'ny sary ny olona saina. Faran'androany ny andiany fahatelo 10 ny ultra trail des eaux plateaux rehefa naharitra atelona ny topo tamin'ity taona ity izay nahitana sokajina ka ny ultra trail no isan'ny lavitra indrindra 420 kilometatra ny ainga tany Marzevo hatreny amin'ny lycée français Ambatobe raha ny filarana ankapobeny hiavitry ny aina tahiry manana Janot no tonga voalohany teo amin'ny sokajy ultra trail solo izay nanao ny 420 kilometatra ny ainga tany Marzevo tamin'ny zoma tamin'ny 4 ora alina ary tonga teny Ambatobe omaly tamin'ny 2 ora latsaka fefa ny atoandro. Izany hoe fempitona 40 ora sy 10 minitra sy 1:30 sekondra no nahavitany izay 420 kilometatra izay. Iandrianaivo Ertina no nanaraka azy tara ora iray sy 20 minitra taorinany ary larana fahatelo Irandriamanantena Ajatina 17 ora sy 17 minitra no nanaova ny alavirana 420 kilometatra. Ny faharomanana ny fototry ny fahombiazana hoy Janot. Dia nanomana foana moa isan'andro teoko ny sortie longue tsy maintsy nanao foana isan'andro afandroany tamin'ity taona ity. Tamin'ny heritaona zany no faharoa. Tamin'ity ratsy noho tamin'ny heritaona ary ny taonko no tamin'ity moa isan'ny orana foana mandramarain'ny andro lalana malama dia somary sahirakirana kely. Mbola mandeha amin'ny heritaona mbola manao foana eo koa misy Grenoble zay amin'ity dia manao sady hanomana an'io ihany koa. Mahafinaritra ny trail dia aingany hoe mbo be dia be hatrany no anao trail ary le izy marina hoe fananana fa leo entina hoe manalazy foana zany satria tsika ny mahita zavatra be dia be mahita peizazy sy ny rehetrarehetra dia ankafizina le izy. Isan'iny andray anjara tamin'ity UTOP andiany fahatelo 10 ity ihany koa ny ekipa ny Cool TV FM izay tao amin'izay sokajy ultra trail solo 420 kilometatra izay nahitana ny Ravelo Manantsoa Tsiorina-Antenaina nahavita 13 ora sy 17 minitra ary 17 ora sy 2 minitra kosa ny Andrandrianaivo Arsambatra. Somary nisy fahavoazana vokatry ny fianjarana ny tongotra vanany Sambatra na tonga ny elanelam-potoana teo azy miralahy na izany azy tsy nisy ny alandaharana fa todi-soa teny amin'ny ligne d'arrivée. Mazamazana ihany ny course fa lavalava kely ny durée nanaovana anazy. Ny fahasarotana teny an-dalana ny crampe somary namely ny toetrandro ratsy malama be ny lalana be da be zany ny tomika fa izy zao tanteraka zao ihany tanteraka izy tanteraka sasatry menjera fa tena ratsy le lalana tena menjera foana mihitsy ny lalana zany dia zany hoe tena mampa ultra trail azy tsy manitsaka goudron io na arabe fa naty faran'izay tena ratsy mihitsy ny lalana montée de descente dia akavitsinany hoe plat fandraisana anjara angamba aloha tsy maintsy atao foana mandra-pahosy mandra-pahosy iny tsy maintsy atao foana iny fa tsy maintsy atao betsaka mihitsy ny kotrana fa hita ihany hoe tsy ampy kely le kotrana teo tsy ampy kely le kotrana tsy ampy kely le repos nefa na izany ary tsy misy miabandonne. Natratra 17 sy 700 sy arivo ny mpandray anjara tamin'ity UTOP andiany fahatelo 10 ity izay nahitana fandraisana anjara ny malagasy sy teratany vahiny avy amina firenena misy 310. Ny tena nampiavaka n'le fakana fotoana ara-dalàna tamin'ity dia ny fanarahany rehetra tao anatin'ny page Facebook ny UTOP na ny olona tany an-trano zany na ny fianakaviana sy ny namana andreo rehetra ny azakazaka zay hitany avy hatrany hoe aiza ho aiza reny namany mpiazakazaka reny afatany ihany koa hoe naharitra adiny firy nanaovany an'le course. Ny ara-dalana tsara mihitsy ireo zany tamin'ity teo ny fanatanjahantena mazava loatra ary izay ny mampiavaka ny UTOP hoe tsy voatery ny olona tena elite na ny manana licence na ny professionnel amin'le azakazaka ihany no mandray anjara fa ny olona rehetra ka mahatsapa hoe mba te hazakazaka tsy ny sisa dia afaka mandray anjara avokoa.
dia akoatran'izay moa ireo karazana korsa zany dia afahan'ny mpampandray anjara misafidy tsara. Izana ny tazo amin'ny Ethiopia dia 470 amin'ny volana May 2024 raha tsy misy ny fiovana hoy ny mpikarakara isatra ny fanatsarana ahafahan'ny mpandray anjara mahazo fahafampo. Lafony fanabeazana kosa indray mahazo tombony bebe kokoa ireo ankizy sy tanora raha toa ka miditra ho mpikambana anaty fikambanana iray izay mitaiza ara-tsaina sy ara-batana ankoatra ny any an-tsekoly sehatra iray ahafahana mivelatra sy mampitombo ny talenta ananan'ny isam-batan'olona ny fikambanana ka eto andry Atsilavo no milaza misy kokoa amintsika. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny ankizy sy ny tanora ny fidirana ho mpikambana anaty fikambanana iray, indrindra ny fikambanana mitaiza ara-tsaina sy ara-batana. Premièrement aloha ilaina raha ohatra hoe tianao fanatanjahantena, ohatra hoe foot zany dia hafa ihany aloha le hoe miditra club e, satria amin'izay misy le miray miona zany ohatra ny miaraka daholo zao fiarahana tsara dia mahafinaritra foana dia zay. De plus koa ireo foot zao raha ny anisan'ny club efa niditra club any taloha fa ireo foot zao ny hitako anisan'ny tena tsara indrindra hatreto dia zay tsy hitako moa zay tenena fa mahafinaritra ny organisation ireo foot zao misy hoe mba mivoaka kely miaraka dia zay tsara ny misy coach daholo dia zareo mipoussé foana hoe mandeha miezaka c'est le foana zany manampy foana izy ninina dans tous les domaines zany raha ohatra hoe misy somary rabola manampy foana izy rehefa afaka dia voilà dia zany tonga foana dia zay tsy manavakavaka izy fa mahafinaritra. Tsy mijanona eo amin'ny fanatanjahantena araka izany ny lesona azo amin'ny fidirana ho mpikambana anatin'ny fikambanana iray. Tombontsoa maro ahafahana mivelatra eo amin'ny fiainana sy manomana no avy no hita ho an'ny ero foot manokana. Io tombontsoa azo amin'ny fikambanana sy ny fitaizana ankizy sy tanora io no mahatonga ny fikambanana iroborobo. Ero foot zany ny sokatra il y a 4 ans et 6 mois zay dia nanomboka tamin'ny ankizy 10 zahay zanaky ny fondateur fotsiny. Amin'izao kosa efa taona mahery après zany efa misy ankizy 100 atao amin'ny ero foot. Misy kategoria maromaro ato dia manomboka amin'ny zaza 10 taona zany ero foot ka hatramin'ny zaza 17 taona. Dia rehefa feo 17 taona ny ankizy ka manana kapasité dia ho avadika D2 mbola tsisy D2 zao fa vao mieritreritra ny avadika ny ankizy zay tato amin'ny ero foot hatramin'ny fakely ka hatramin'ny zay nandritry ny efa taona zay dia manantena fa azo D2 zay d'ici là. Androany nisy ny fiarahana ny voaka tamin'ireo mpikambana sy ireo ray aman-dreny ahafahana manamafy bebe kokoa hatrany ny fanabeazana sy ny fitaizana miaraka ireo ankizy sy tanora. Etsika maro no hita tao anatin'izany. Isan'izany ohatra ny fanomezana loka ireo ankizy sy tanora mendrika eo amin'ny fianarana, ny fiarahana milalao, mifanakalotraikefa sy ny maro hafa. Tanjona amin'ireo fikambanana maro mijoro eto amintsika ny ananana tanora mavitrika, mandray anjara amin'ny fampivoarana ary ho lasa mpitondra fiovana sy fanatsarana eny anivon'ny fiarahamonina misy azy tsirairay avy. Miteraka famatorana ho an'ny tanora iray ny fidirana fikambanana, na ara-tsosialy, na ara-politika, na ara-panatanjahantena, indrindra ny ara-pinoana. Anisan'ny manana toerana fampirantiana sy fampivoarana ireo mpanao asan-tanana malagasy ao amin'ny renivohitra Vakinankaratra, tanjona ny fanomezan-danja ny asa tanana ireo mpanakanto malagasy, eo ihany koa ny fanomezana talenta sy fampirisiana ireo ankizy hiditra ao amin'ny sehatra ny asa tanana. Fanadiatina. Anisan'ny tena mampalaza antsika malagasy ny eo amin'ny sehatra ny asa tanana, indrindra fa ny kolontsaina sy ny soatoavina izay finosin'izy ireny. Betsaka ireo artista eto Madagasikara no manan-talenta eo amin'ny sehatra io. Raha ho an'ny eto Antsirabe manokana dia misy ny trano fampirantiana ireo asa tanana malagasy toy ny eto amin'ny Galerie Mirenty. Maro ireo sanganasana artista hita ato amin'ity toerana ity. Anisan'izany ny hosodoko ary ny tena mampiavaka azy ireo dia ny sary sikotra. Artista malagasy maromaro manerana ny nosy no miara-miasa amin'ny Galerie Mirenty eto Antsirabe. Tanjona hoy ny tompon'andraikitra ny fampiroboroboana ny sehatry ny asa tanana malagasy
indrindra fa ny fanampiana sy fampivoarana ireo artista vao misonitra. Misy artista efa sangany zany ato amin'ny galerie fa tsy manakana akory zany hoe misy an'le artista vao misandratra mampiranty ny asa tanany ato satria ohatran'izay koa moa zany tena tanjo le galerie akoatran'ny hoe mialatsiny amin'ny teny vahiny promouvoir ny artiste eto Madagasikara dia ohatran'ny hoe karazana tremplin ihany koa ny nouveau talent izany hoe misy an'ireo artiste vao misandratra ka hitanay hoe mafeno ny condition anay dia afaka mampiranty ihany koa izay. Ankoatra ny fampiratiana ireo asa tanana dia fanovozana talenta ihany koa ny eto amin'ny galerie Miranty. Maro ireo ankizy no liana amin'ny fianarana hosodoko amin'izao fotoana izao ka miezaka mampitombo ny talentany eto. Ohatran'izay ilay tanjonay hoe mety be dia be ny manana talenta dia ohatran'ny hoe te hamoha an'izay talenta izay koa izay satria afaka atao asa tsara mihitsy le izy. Eto amintsika moa somary hoe tsy tena hoe nomena lanja be loatra ny resaka talenta fa izay moa zany tena antom-pisinay hoe mba hamoha an'izay talenta izay satria afaka atao anton'asa tsara izy. Be dia be zao ny peintre hoe tena izay mihitsy ny asany nandritra ny 4 taona hoe tena izay mihitsy ny asa mamelona anazy anjaranay fotsiny no hoe mivelatra amin'ny sehatra ataonay io zany. Araka izany dia manan-karena mpanao asa tanana isika eto Madagasikara ka izany indrindra no antony tongotra amin'ny fampiratiana itony hanomezana sehatra azy ireo. Eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena kosa indray mankalaza ny fafito amin'ny fitopolo taona ny fandresen'ny mpiara-dihy tamin'ny Allemagne nazi anio valomi i Emmanuel Macron tao Paris fankalazana izay tsy tony tamin'ny taona lasa na mbola mahavaivay aza ny ady ao Ukraine amin'izao. Eo amin'ny sarin'ny France 24. Ny ampitsony fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filoha frantsay Emmanuel Macron dia nandray anjara tamin'ny fahatsiarovana ny andron'ny valomi 1970 ny tenany izay natao teo amin'ny Champs-Élysées sy teo anoloana ny Arc de Triomphe. Anokatra fifampiresana iraisam-pirenena izao ao fahatsiarovana izao raha toka ny alahady izao no ivory ireo mpikambana ao anatin'ny G7 amin'ny alalan'ny fivoriana ampitedavitra ka isan'ny andray anjara amin'izany ny filoha Emmanuel Macron. Isan'ny fantohan'ny fivoriana ny zava-misy any Ukraine. Rampitso ihany koa no andro ankalazain'ny Russie ny fandresen'ny Allemagne nazi, andro izay anehoan'ny herin'ny miaramila ao Ukraine. Dia izay indray tompo kilasy tompoko vavy no aizonay natolotra taminao tamin'ity alina ity ankasitranay anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. GBet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.